Andriamanitra. Ampitiavana sy amikafaliana mandrakariva ny ara-banatsika tsiraray avindray tonga eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra, tonga soa eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra, hitodio kely ny akavia sy akavananao. Tsara tarehinao androany hoe, tsara tare foana ianao hoe manana ny fanahy masina ary ho tahina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'izao natoko 7:10 dia milaza fa izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be, dia manonona n'izany fiainana be dia be izany mba ho tsapanao tsiraray avy, tsapa kokoa ary mba fiadanana sy fifaliana hatrany eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra araka ny teniny hoe favokisam-pifalinana eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra ary fafinaretana ny eo amin'ny tanany akavanana. Amen. Andriamanitra netarika sy hitahy anao amin'izay lalana tokony alehanao, fa tsy amin'izay lalana tokony tiatsika sy tiatsika ale. Izany no ahitsy eto mba hankafatsika bebe koa hatrany ny fiainam-panahintsika mba handeha amin'izay tokony andehanana. Amen. Rehefa avy niara-nakato sy niaraka ny ombavakantsika atao anatin'izay fotoana ny fifadikan'izay dia mbola indretindraysika tafahoana somatsara ary manatona an'Andriamanitra amin'ny fofeny fankasitrahana sy fisaorana ary amin'ny fanetretena, amin'ny fahatsapana, fa tsy hoe eriko za samireriny na avy tan'izay fotoana izay na mbola mahatonga eto, fa tsinitsinina tokoa tsika raha tsy teo Andriamanitra atao anatin'izay fotoana izay. Raha ohatra ka tsy mivavaka sika, entsika tsara mihitsy ny anohanana sy ny avizanana, fa nolay Andriamanitra hery sy aro antsika dia vita somatsara izay fotoana izay. Ary tsy hoe vita izay dia samy mirava, fa mbola ao anatin'ny lalana sy fiheverana ny fiainam-panahintsika tsiraray avy tsika, ary amin'ny fiombolana bebe kokoa hatrany amin'Andriamanitra. Ndao tsika hitehaka mabe an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Ndao tsika hivavaka dia hisaotra amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ilay andry tsy mikoro, ilay Andriamanitra tsy toa, ilay velona mandrakizay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mitsahatra misaotra anao izahay ary manome voninahitra anao, makasitraka, makatelina, manatatra anao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana izay mbola nomezanao anay fofinaina, tombonandro, ahafahanay indray ary tena tombontsoa lehibe sy sarobidy ho anay. Ny afaka miantso ny anaranao sy manatona anao amin'ny fofeny fahatsapana tokoa, fa kely sy bitika eo anatrehanao, fa ianao ilay Andriamanitra mahefa sy navita ny zavatra rehetra, noho ny aminao sy ny amin'ny alalanao ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, mbola ahafahanay indray tonga eto amin'ity toerany androany, noho ny amin'ny famindraponao, noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny tantananao anay tsiraray avy, dia tonga eto izahay. Mety maro ny lalovana, maro ny sedraina, mety ihany koa no heverinay fa mora satria teo ianao, nefa ianao dia mampianatra anay sy mitarika anay hatrany hibanjina anao mandrakariva manoloana ny zavatra rehetra, ary manambara aminay ny hisaotra mandrakariva, ny amin'izay heverinay fa mety, ny amin'izay heverinay fa tsy mety, ny amin'izay heverinay fa sarotra, ny amin'izay heverinay fa mora. Ny zavatra rehetra dia tsara avokoa ao aminao, ka tsisy ho lavina, tsisy lavina raisina amin'ny fisaorana, ka indray manatitra ny fisaoranay amin'ny fonay manontolo, amin'ny fofeny fanetretena tokoa, fa ianao ny antony ary ianao ny nahatonga ny zavatra rehetra. Tompo, ampianary izay anisan'ny andronay, anananay fo endry, ary aoka ho amponay tokoa ny raiketanay ny teninao, mba tsy hanotanay, mba ho voatahiry izay amin'ilay planim-pamonjena izay efa vitanao ary efa nomaninao anay ary ho an'izao tontolo izao ihany koa, noho ny amin'ny fitiavanao. Ampafantaro anay mandrakariva, ombieny, raha mbola velonaina koa izay Tompo, ireo teboka tokony ahitsy, ireo teboka tokony ho fafana eo amin'ny fiainanay tsy araka ny sitraponao.
mba hitondranay tena sy hitandremanay tokoa ny fiainam-panahinay sy ny fiainanay, mba ho voatahiry mandrakariva ao aminao zany. Makasitraka raha io fa tsy miambo anay ianao amin'ny fotoana rehetra izay anatonanay ianao, ary ianao no miteny ihany koa fa mahazo toa manolotra ny tenanareo dia tonga izay manolotra ny tenanay. Olay anjakanao feno, na ny amin'ny fisainana, na ny amin'ny fijery, na ny amin'ny fiteny, na ny amin'ny toe-po, na ny amin'ny fihetsika, na ny amin'ny famindra, na ny amin'ny momba anay rehetra tompo, dia aoka ho anjakanao amin'ity anio ity. Nomenao ny fotoana mbola ahafahanay indray mangetaheta sy mandroso amin'ny fiombonana anao, mba ho tanteraka tokoa izany ho voninahitry ny anaranao reriana. Dia misaotra indray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tosika tehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Eo am-pitsangano ana iarahantsika mamaky any salamo faraky amin'ny dimapolo. Salamo faraky amin'ny dimapolo dia manambara ny fiaken'ny Davida sy fibebahana tanteraka teo amin'ny Davida mpanjaka, ny amin'izay fahatsapany sy ny amin'izay zavatra nampahafantarana azy fa tsy mety ary tena tsy nety. Ary mino fa ianao koa anatin'izay eo mpamakiana ny salamo dia hanome voninahitra an'Andriamanitra sy tonga anantona azy amin'ny fahatsapana tokoa fa olona ianao ary mila an'Andriamanitra, mila ny fanafahan'Andriamanitra, mila ny taridala an'Andriamanitra mba hiroso amin'izay fahatanterahana izay ny fiainanao sy ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo faraky amin'ny dimapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindrafo amiko Andriamanitra araky ny fahasoavanao, araky ny haben'ny fiantranao vonoa ny fahadisoako. Sasao madio aho mba ho afa-keloko, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako, ary izay ratsy hoe masinao nefa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka niterahana ary tamin'ny fahotana nitorotoronina ny reniko. Indro fahamarinanao am-po no sitrakao, ary fahendrena ao amin'ny miafina no ampahafaritarinao aho. Diovy isopa ao ho afa-pahotana, dia adio sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy faharavoravoana hifaliany taolana izay voavakivakinao. Afen'ny tavanao ny fahotako ary vonoa ny eloko rehetra. Amorony fo madio Andriamanitra, ary avao izy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary hialy eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toa ny fanahy mazoto aho. Dia ampianatra ny olon-diso ny lalanao aho, ary ny mpanota ampiverenina aminao. Vonjeo ho afaka amin'ny valindrao Andriamanitra ny famonjena. Iobo ny fahamarinanao ny vavako, Tompo ho sokafo ny molotra, dia hanambara ny fiderananao ny vavako. Amen. Amen. Dia eo ny tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekela toko 4:30-4:20. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary isoroko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo. Timoty 1:1-5. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara, ary ny finoana tsy mihatsara velatsia. Amen. Raha io ianao tokoa ilay afaka manovanay, fa ianao ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa izay, ary atao anatin'izay fotoana fifadikanana sy vavaka izay, Tompo. Mino aho fa nisy ny vo, nisy ny toetra izay nafahanao, ary tsy vitan'izay nefa Tompo fa mbola mandroso ny dianay raha mbola velonay na koa izahay, ary raha mbola tsy ho avy amin'ny raha ny lanitra ianao.
ka marina tokoa fa toanto fanahy mazoto zahay ary velona ato anatinay mandrakariva ny etaeta amin'ny fandrosoana amin'ny fampahafantaranao izay rehetra tsy araka ny sitraponao ka tokony hitsinay aty anatinay mba hoeo amin'ilay akasitrahanao, mba hitoeranay amin'ilay fo madio amin'ny fisaitsainana mendrika sy marina ary mahitsy araka ny sitraponao. Omenao mandrakariva ny fotoana ahatanteraka izany ho voninahitry ny anaranao. Ny hosokafanay ny fonay mba ho ilay toerana. Amen. Tatsika hiaraka hivavaka asandrato ny tananao ndao hiaraka hisaotra Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Jesosy eo mankalaza sy mamey voninahitra ny anaranao zay. Misaotra ny amin'ny fanasanao anay indray androany Jesosy. Tonga eto amin'ny fanatrianao zay. Misaotra fa tianao loatra zay. Matoa zay no fidinao hiaraka aminao eto Jesosy. Teranao zay manandratra ny anaranao zay dia aoka tsisy olona homem-boninahitra eto afa-tsy ny anaranao reriany. Ilay mpanjaka ilay tompony tompo, ilay Andriamanitra mandrakizay. Misaotra Jesosy. Halleluja. Androany zay dia tsy jery ninonino, tsy hibanjina ny tanomaso Jesosy, fa hibanjina anao ilay tompony fononay sy mpanefy zay. Mijery anao aho, tsy atahotra raha eo, mifahitanao, ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho, fianao no mpamonjy ahy, mifahendrenao, hainao zay tokony atao. Mijery anao, mijery anao aho, tsy atahotra raha eo, mifahitanao, ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho, fianao no mpamonjy ahy, mifahendrenao, amin'ny igreja, amin'ny rehetra tianao, rilay ampingako, ho tianao rivatona-piko, amin'ny andro fiainako sy homanja. Mbola afaka amina Zomà Fanotronana tomamo fiona.
Ampianary zay isanandro isanandro anahaka anao Jesosy, anahaka ny toetra anao, ilay feno fandefery, ilay tia nizaniza Jesosy, na zay nandefinao anao ary dia namondrana fo Jesosy. Ampianary zay mba anana an'izany toe-ponao zany rehetra zay manolotra ny tenanay ho fanaritra ao anao androany. Atolotra ny fonay, atolotra ny sainay, atolotra ny mombanay rehefa anjakanao dia misandrahaka Jesosy. Ianao ilay mora fo indrindra. Tsara sady maso tsy miova tsy mifindra tompo be fititoko mba iriko toazy tsy mba tsy kiaraka mirina zany hoe Jesosy mora fo indrindra. Jesosy mora fo indrindra, tsara sady maso tsy miova tsy mifindra, tsy miova tsy mifindra tompo be fititoko mba iriko toazy tsy mba mety susoko ka io no nany foko raviny manjo. Jesosy tia nanetry ty, Jesosy tia nanetry tena sy nandefitra tompo nefa tompo be are nefa tompo be arena sy mpanjaka fototo Nolotra ny tenantsika androany dia manolo tena ao anao ato manolo tena ao ho anary tomposo ka nienoko rehetra mba sasanao avoko Tena
Jesus io misaotra betsaka Jesosy, misaotra ny amin'ny finoanao, ny amin'ny fandraisanao, ny fanoloran-tenanay tsirairay avatra sandrata Jesosy. Misaotra betsaka Jesosy malala, tsapanay loatra izany lehibe ny fitiavanao anay. Mankasitraka Dada, misaotra Jesosy, misaotra fanay masina. Androany dia ilaza avy eo am-ponao, avy aty am-ponay izay androany, tianay ianao, tianay fotsiny tsotro izao ianao. Androany tsy hangataka na inona na ino izay, tsy hitaraina akory izay Jesosy, fa ilaza avy eo anatin'ny fonay fotsiny hoe tiako ianao, misaotra Jesosy. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Deux filles, qu'est-ce que c'est? Père, je t'adore, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, je t'aime. Jésus, je t'adore, je Jesus, io, ma
hoanao ny fiainako tiako dia te ianao. Alleluia. Mbola tsy tsara ny vavanay aneo an'izany fitiavana anao zany Tompo, ary mbola hideranao foana zay, tsisy asakana ny fideranay anao na amin'ny fotoana ahoana na amin'ny fotoana ahoana Jesosy, dia mbola hideranao foana zay. Raha io tianay ianao Jesosy, io tianay ianao, fa ny masonao tena tianay ianao, mankasitraka tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Misandrady Tompo.
mendrika indrindrana ianao no ny zavatra rehetra mendrika ny very anao. Halleluja. Ndao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika anome fankasitrahana ho an'ilay tokana amin'ny toetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Izy no anton'ity fivorian'ity ary raha tsy izy no fitarian'ny fanahiny tsisy tonga teto sika na dia iray azy. Atovy-tsapanao fa tsy hoe te hivavaka ianao dia tonga eto. Betsaka amintsika tsy inona no mametraka fanontaniana hoe fa maninona ny tsy maintsy tokony ho présent fa ny zavatra rehetra ny azo arahana direkta any amin'ny FB daholo pasteur e. Dia izay maintsy azy hoe ny fiaraha-mivavaka fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary ny bokin'ny Hebreo dia milaza fa marika maneho fanetretena ny fiombonana ao anaty fiaraha-mivavaka. Ianao se déplacer miala avy any amin'izay toerana misy ianao manetretena manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatina assemblée ohatr'izao. Tena sarobidy eo mason'Andriamanitra zany. Aza mahafoy fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaony sasany. Dia ozy izy hoe zany hoe tsy midika ihany hoe tsy midika ihany ve zany hoe fanontaniana atatoato mo be dia be fanontaniana. Zany hoe tsy midika ihany pasteur hoe tsy tianareo ny olona mba hivory ho an'ny resaka fanatitra na zavatra ohatr' izany le izy. Lavitra noho izany ny anton'ny fivoriantsika mivavaka. Satria ny endriky ny fanetretena dia tsy ho tanteraka eo mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy afaka manantona raha tsy efa nitomo ny fanahiny raiko izay any an-danitra. Dia ny anankiray faharoa le izy any mahazo hery mihitsy izay na dia ao ambadiky ny anina aza mahazo e. Mahazo rehefa tena tsy afaka ianao tsy maninona. Ka le zavatra azo arahana en ligne ihany e pasteur fa tonga dia napetraka Jesosy tato am-bavako ity teny ity. Jesosy tsy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana en ligne ho aho fa présentiel. Tsy en ligne izy ny voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Meo voninahitra kely izy azafady. Meo voninahitra izy azafady. Halleluja. Halleluja. Misy zavatra tsy azonao mihitsiny raha tokony ho afaka ianao eto nefa manaraka fotsiny any ambadika any en ligne. Misy tombony kosa le miaro-torana mandeha tongotra mandeha bus iain'ny tenin'Andriamanitra tonga eto. Ndao tsika no fahofantanantsika any amin'ny lanitra teny amin'ny Jesosy. Androany hariva Jesosy io tena mangeta entanao ny fanahiko, mangeta entanao ny nofoko, maniry ianao ny momba rehetra. Ianao no antony hatongavako eto. Misaotra ny amin'ny teny mpanitsina, amin'ny teny pahendrena, misaotra amin'ny teny mpananganana, amin'ny teny pahamarinana, amin'ny famerenana anay, amin'ny fahafenony fahatanterahany sitraponao miasa ao anatinay. Sokafo ny vavanao dia tenenao Andriamanitra. Feno fitsahoana sy fankasitrahana anao ny foko, manome voninahitra anao ny fanahiko, fa ianao ny iri ny foko ary ianao ny iriko amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ianao no ilay, ianao no iri ny foko, ianao no ilay, taliho ahitana. Yeah.
tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Mahazo toerana tompo, mitenena tompo, miaino anao izahay. Amen. Ty fotoanandroany ity dia natokana manokana amaliana ireo fanontaniana mahakasika momba ny fitahian'Andriamanitra sy ny tontolony. Tsika tsy miala ao anatin'ny topika, Jesosy Kristy no resantsika. Amen. Tsy resaka zavatra hafa tsika androany, aza matahotra. Tsy zavatra efa niaingantsika tsy podianantsika koa. Alleluia. 700 mahery sa 250 mahery ny fanontanianareo manodidina an'izany. Voalohany, fanontaniana mipetraka dia hoe, pastera, mba azo azavaina ve? Mba mety aminao ve mba manazava kely momba amin'ny fitahiana satria betsaka amin'ny fampianarana fa manaitra mahakasika ny hoe ny fafahana misitraka ny fitahian'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny famafazana, amin'ny alalan'ny fanomezana, amin'ny alalan'ny zavatra be dia be izay ataontsika. Marina aloha fa Jesosy nisy fotoana ny teny hoe fa tsy misy mahafoy tranjo, mahafoy vady, mahafoy zanaka, mahafoy izao rehetra izao noho ny amiko, ka tsy handray avy zato eny ny amin'izao fiainana izao, fiainana ho avoko. Ny teny an'izany Jesosy, manaika fa anio izara aminao ilay fahamarinana manambara ny amin'ny teny mahakasika ilay tena fitahian'Andriamanitra. Ilay tena fitahian'Andriamanitra. Boky Oabolana ry havana dia miteny hoe, Oabolana 7:22, fa ny fitahian' Jehova hono no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiany zany. Mikajinao tsy hafanao misitraka ny atao hoe fitahian'Andriamanitra, na fanomezana avy aminao zany, na ezaka avy aminao zany. Ninona mouvement anao ivelan'ny communion dia tsy lalana ahafahanao misitraka ny tena fitahian'Andriamanitra ho anao. Ary tiako ho fantatrao tsy hoe rehefa manan-javatra maro dia atao hoe voata. Esory ao anatin'ny saina zany. Misy olona tena misitraka izay zavatra tiany, 200 ny tranony, 900 ny fiarany, 50 ny fiaramanidiny, fa olom-boahoziny izy. Tsy zany natao hoe fitahian'Andriamanitra, fa ny fitahian' Jehova mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiany zany. Diky fa samy hafa ny hoe arena sy ny fitahiana, satria avy ao amin'ny fitahian' Jehova no mitondra arena. Ny hoe voatahy ianao dia tsy hoe manan-karembe ianao, fa ilay mahatonga anao isitraka ny hareny. Mbola tsy mitovy koa ny atao hoe harena sy ny hareny. Hareny Jesosy. Ohatra, raha atao sary an-tsaina izay teny izay dia izao, raha isika ohatry ny hoe Madagasikara ohatra, firenena anankiray, dia ao anatin'io firenena io misy harena. Raha tianao ny sitraka ny harena ao amin'ilay firenena dia mila miditra ao amin'ilay firenena ianao dia mitoetra ao ohatr'izay. Ny fitahiana zany ilay firenena, ary ao amin'ilay firenena io misy harena. Mila miditra ao amin'ilay fitahian' Jehova ianao raha te hisitraka ny harena avy aminy. Na koa raha atao amin'ilay fanoharana teo manko amin'ilay firenena ianao, misy an'izay afaka ny sitraka ny harena ao amin'ilay firenena. Ka ny fitahiana tsy misy idirany amin'ilay hoe harena. Na misy olona manan-javatra be dia be, tsy izay ny atao hoe fitahiana. Tsy hoe voatahy ianao rehefa manao voyage be dia be, na hoe mividy fiara maro be, na hoe manana volamena be, na hoe manan-javatra be dia be dia voatahy ianao. Tsia, zavatra hafa ny hoe voatahy ianao. Aza miteny hoe fa maninona Andriamanitra tsy mitahy rehefa tsy manan-javatra be dia be amin'izay zavatra ilainao ianao eto ambonin'ny tany, dia misaina ianao hoe tsy voatahy ianao. Ny kristianina mitady fitahiana dia mifanohitra
amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra satria ny hoe kristianina ianao dia efa voatahy ianao. Efa voatahy ianao raha tena kristianina tsara. Ny fitahiana ry havana dia olona fa tsy zavatra. Zao ny andehana mba anontanio Maria. Maria reny Jesosy. Fa izy dia voalaza fa voatahy mihoatra noho ny vehivavy rehetra. La reine Elisabeta zany tsy voatahy no Maria. Kanefa ianao raha makany an-tranony feno fandraka sy taimbakona ao an-trano satria mpandrafitra ny vadiny. Fa Andriamanitra ny annonce avy any an-danitra fa voatahy mihoatra noho ny vehivavy rehetra izy. Dia nampily ilay anjely hoe noho izay ho ateraky ny kibonao. Olona le fitahiana fa tsy zavatra. Dia ndao ny hoazavaiko kely. Raha baralay nasoavina ny tompo ao aminao voatahy mihoatra noho ny vehivavy rehetra ianao. Tsy noho ianao fa noho lay ao akibonao lay ho ateraka ao. Maria dia nandray ny fitahian'Andriamanitra mihoatra ary nanao amen izy rehefa niteny ilay anjely. Tsy ataoriana ny amen tonga dia niova ny salon andry zareo. Na tonga dia nisy piano à queue tao amin'ny salon, dia meuble cuir avy an-trano tonga dia tao an-trano, dia fiara be dia be ny teo an-tokotany, tonga dia ny 4x4 anankiray faran'izay ambany indrindra dia Porsche Cayenne sy Lamborghini. Tiako fantatro angamba ilay zavatra tiako lazaina. Mba fantatrareo ve fa ny tena fitahiana ny fanananao antoka ny fisian'i Jesosy ao anatinao sy ny fahasoavany, izay ambony lavitra no ny zavatra tadiavony jentilisa tsy hitany fa tadiavony any aminao amin'ny fotoana matapidalagale azy. No Kristy ao anatinao dia mahazo mananteny ianao fa ao aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Hoy ny anjely tamin'ny Maria hoe voatahy mihoatra noho ny vehivavy rehetra ianao. Fa Elisabeta ndraiky koa rehefa nivangimy Maria dia voatahy koa Elisabeta. Lioka toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Mba ataontsika kely vetivety. Lioka toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Hoy izy ny ten'Andriamanitra. Ary rehefa reny Elisabeta ny fiaraban'ny Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary no fianonan'ny fanahy masina Elisabeta. 9:7 dia niantso tao amin'ny feo mahery hoe voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Avy aiza no tongavan'izao amiko mba vanginy reniny tompoko aho. No ny fananany Maria an' Jesosy namangy any Elisabeta dia nibitaky jaunina dia voatako Elisabeta. Tanaralezy ny fisian'i Kristy ao anatinao dia atsapa fifaliana ny hafa ary no ny presansa no entinao dia atsapa fitsaharana manodidina anao. Zany no atao hoe fitahian' Jehovah. Rehefa jerena nefa Maria ilay nitondra ny fitahiana goavana ho an'i Elisabeta dia vadina mpandrafitra izy. Ao an-tranon'i Maria feno fandraka sy taimbakona, marteau fantsika mety miparitaka eny rehetra eny. Hozy Maria, hozy ilay anjely tamin'i Maria, voatahy mihoatra noho vehivavy rehetra ianao. Fa inona ary zany no atao hoe fitahiana? Be dia be ny olona miteny hoe izao no tena atao hoe fitahiana, tahian'Andriamanitra eny. Dikany hoe tahian'Andriamanitra dia anatin'ny sain'ny olona voalohany dia hoe aferam-poaka na fisokafany lalan'ny anjara voatendry.
na hoe zavatra ho azo angamba atoato zany fitahiana zany. Ny valiny hatreto tena variana rehefa namaky ny baiboly ka tena nandinika ny alaliny atao hoe fitahiana marina avy amin'Andriamanitra. Zao no tiako ho fantatro ry kristianina, tsotra be ilay izy. Ny tena fitahian'Andriamanitra dia voarain'ny Maria ho mihoatra noho ny vehivavy rehetra rehefa tao aminy Jesosy. Ilay fanomezana ambony indrindra avy amin'Andriamanitra omenao lanja no atao hoe voatahy ianao. Raha nahin Jesosy ianao zany ka tena kristianina marina manao ny sitrapon'Andriamanitra dia olona voatahy ianao. Olona voatahy ianao. Aza miasa saina amin'ny zavatra tsy hitany masina hoe ty ivelany mbola tsy hanananao androany, fa omeo lanja ny asaribidiny fanomezana izay mihoatra lavitra no izay katsahanao nefa efa vonona ao anatinao amin'ny alalan'ny fisika. Halleluja! Averiko indray izy dia laza an'izao teny izao raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko tenga tao izay tianareo na inona na inona fa ho azonareo zany. Noho izany aza mandany fotoana mangataka ninninona tsy nieloava ny fiovampo sy fahatsarana raha-piombonana amin'Andriamanitra fa fandaninandro izany. Mafantatrao ve fa anisan'ny zavatra anankiray tena nahavariana fa amin'ny teny frantsay ilay izy ny tena mazava kokoa fa rehefa namangy an'ny Farao Jakoba dia tsisy ninninona tsy nanana sakafo menany biby nisy fa mosary avy any amin'izay tany nisy azy tany nakany Egypta. Raha tsy teo ara-mody Josefa tao Egypta tsy afaka nisitraka any Goseny zareo, ilay toerana faran'izay tsara sady no manina andraisana ny zanak'Israely. Rehefa niona tamin'ny Farao Jakoba kanefa Farao mpanjaka feno voninahitra manana an'izay rehetra ilaina ny fireneny mmpanan-karena sy firenena matanjaka indrindra ohatrany hoe États-Unis zany hoe avy aty Madagasikara ho an'ny États-Unis zany Jakoba. Kanefa ny zavatra nahavariana Jakoba olona manitra sy mosary indray ny tonga teo amin'ny mpanjaka nanome fahafenona nanome fitahiana ny ta an'izay nanana fahafenona amin'ny zavatra rehetra ilaina. Rehefa nita an'ny Farao Jakoba dia nandao azy. Vakitsika kely pasteur azafady amin'ny teny frantsay Genesis 7:7 ny 7 ka hatramin'ny 10 Au nom de Jésus, Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Amen. Hitanareo ve zany fa nita an'ny Farao Jakoba olona mosary indray mitondra fitahiana ho an'ny olona voky. Dia mandanany jereo hoe inona nitoriko amin'io zavatra hafa ankoatr'izay ananako. Kristy ny fitahiana atao anatiko. Tsy manan-javatra hafa hozaraina aminao ankoatra ny fanomezan'Andriamanitra sady ambony indrindra ny lehibe indrindra omena voninahitra atao eo ambonana anana tsy maneteka aman'Andriamanitra. Jesosy ny fitahian'Andriamanitra ary izy ny fanomezana ambony indrindra ho antsika avy amin'ny ray. Matsiaro ny teny fanambaran'ny apôstôly malalaka atao hoe Petera. Petera 2:7 hozy izy fa efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana mba amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Dia ino no fanomezana io? Valiany apôstôly Jaona malalako indray zay ao amin'ny Jaona 4:5-10 fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, ny faratapon'ny fitiavana natonga azy nanolotra ny zanany, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa manana fiainana mandrakizay. Dia nresaka sy nitohizan'ny apôstôly Paoly indray ilay izy. Hozy izy Paoly, zay tsy mba niaro ny zanany latokana fa nomeny antsika, natolony sy nomeny antsika mahay maim-poana
tsy omeny atsika maimaim-pona avereny maimaim-pona miaraka amin'i Jesosy kiova ny zavatra rehetra. Halleluja. Ny zavatra ilainao mandray an' Jesosy, manaja an' Jesosy, miombona amin' Jesosy, omenao lanja ny asarobidiny fanomezan'Andriamanitra ao anaty communion na fiombonana tsara, dia aza miantoka ny ambony. Fa ny ambony ho ampanarahan'Andriamanitra. Eny anaraka e, anaraka e, anaraka isamara rambola velona. Basisy micro kely ihany ny andry rehefa miainga mankany samiota fiditra androany tsy maitra tsy maika tsy tara otrany ho tsara otrany ho tsara otrany ho tsara ity ilay andro nataony Jehova otrany ho tsara otrany ho tsara otrany ho tsara ity ilay andro nataony Jehova nataony Jehova. Tsy haiko falifaly be mihitsy a. Hitanareo a tena fri be amin'ny zaran'le fahamarinana. Dia ataony antsika isaina zavatra hafa. Ninninona lalanafa akoatr'izay hitadiavanao ny zavatra rehetra nefa tsisy fiantraikany amin'le communion takian'Andriamanitra anananao aminy tamin'ny fanomezany an'i Jesosy, dia lalana tsy ahasoanao zany. Eno ty famarinany ity izary zavatra kely a. Mafantatry hoe fenao afakanana ny zavatra rehetra na tsy misy an'Andriamanitra aza. Kaina nanangana cité nefa tsisy fanatrehan'Andriamanitra. Niala teo anatrehan'Andriamanitra izy dia nanangana tanàna anankiray. Olona mpanjato be kaina raha tianao fantatra. Dia mandana koa any amin'ilay firenena tsy misy an'Andriamanitra iny fa andriamanika hafa ny tompony. Dubai ohatra. Tsy mino an'i Jesosy ny olona any. Fa jereo ny building-ny. Noho izany tsy tokony hipetraka mihitsy ny hoe ianao zavatra ny ivelany no ilanao an'Andriamanitra mba handraisanao kasika tonga anao hanambe tsisy fiombonana na communion amin'Andriamanitra. Dia lasa atao prinsipa biblika le izy nefa tsy ahasoa ny fiainam-panahiny izay miaino anao sy ampianarinao akory. Ho adinina amintsika anie zany. Jesosy tsy naniraka antsika hoe torio zany. Nahatongavan'i Jesosy ny tokony ho toritsika. Izay zavatra sainy toriana toriana. Inona zavatra nasainy toriana? Filazantsara ny famonjena. Abebao ny olona iverina sy havana amin'Andriamanitra fa ny problème an'Andriamanitra ny hatreto hoe tsy manan'olona mpanankarena ho ampiasaina izy fa tsy manan'olona hijoro azy andova fiainana mandrakizay izy. Misy endrika very tokony ho averina, zany mamaika an'Andriamanitra. Dia nanontany misy aminareo manontany, dia ahoana zany amin'ny fitahian'Andriamanitra pasteur? Zay efa mahafantatra andreo prinsipa biblika rehefa raha iny tsy anjery daholo ny tokony sy andininy mba tonga raha hijoro tsara sy hamafy tsara. Raha zay ho ny antony hamafazanao dia aza mamafy. Fa raha mamafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao amin'ny fo manam-pahatakarana ny asarobidin'ny fanjakany, dia ataovy le izy satria tian'Andriamanitra ianao aloha vao manao ho an'Andriamanitra. Fa ninninona nataonao tsy neloavan'ny fonao dia zava-poanao mason'Andriamanitra zany. Misy ny olona mahavita manolotra ny aina sy ny tena nodorana nefa tsy amin'ny fitiavana. Toy izy Andriamanitra hoe tsintsinina le izy. Noho izany aza miantony azahoana tombony eto an-tany no naitranao ao anaty famafazana.
fa ataovy azo antoka fa nandanjy eo mason'Andriamanitra zavatra ho ataonao amin'ny fanjakana. Tsika nety tsy managny, tsy ampirako sy ny hvkl sy ny dénomination no atsangana eto an-tany fa fanjakan'Andriamanitra. Ny tanjosika amin'izao dia izao ianao miona mipapakatra. Any tsisy hvkl any, any tsisy dénomination any tsisy azo afena anazy, any tsisy taktika na vola makarena. Amboary de nieto ny fahafahanao miona amin'ny papakatra ary ny mahasarotiny ao anatin'ny fo ao anatin'izao asa zao efa kely sisa de lasa zao. Alleluia. Aloha tsy asisina principe ivelany communion zany. Tsisy nina tokony alaminy zany hoe alamininy zao de ataoviny ity de maka non. Rehefa impeccable ny communion, izy no ny tena angatao zay tianao ninninina, tsisy taktika, tsisy ninninina, tsisy avy aminao amboarina fa izy fotsiny zao ny ampitobaka de manantena fa rehefa izy mijoro tsy kely lalana izy. Noho izany tsy azo ny fisasarana ho ampiana. Dikany tsy azo ny fisasarana ampiana ny fitahiny rehefa tsara ny fiombonana na dia matory aza dia omeny any ho an'ny malalana. Zavatra tsy azo. Fa maninona ary ianao malaina ny ho malalany? Tsy azoko. Malaina ny ho malalany. Rehefa malalany ianao dia heninao mihitsy hoe maivana ny ao anatinao, tsy misy fanahiana, tsisy tahotra izay hitondrany. Halleluia. Fa ny alalana fa tsy ao ianao, tsy mikolona tsara. Lavitranao dia ho velona ia, lavitranao anjakany tahotra, raha toka tsy ianao miadirery foana. Aleluia, itoe verena moa hoe itoetra eo anilana. Tsaroko faliny fo rehefa miaraka aminao, maivanireo anjo tompo otoananao, fa tsy mba manahy anao nanadiady sarotrao. Aleluia, itoetra eo anilana. Ory reto elo ty fahamarinany ty, raha vao tena mibahana sy renao fa mahazo aina ny présence dia ny zavatra omeny ianao voalohany indrindra fiadanam-po. Ho anao izay mitady ny fiadanam-po amin'izao fiainana izao, ka mandeha makatsy arisia mikorana rikiolilala. Sahirana fotsiny kanefa tsy mahity izay mahazo favizana fonanino, ity misy fiainana toroko anao mbandramo eo hitana. Camila
madio fa rehefa hiainanao vokatry ny fanahy dia mampitombo fahasoavana eo amin'ny fiainanao Jesosy. Ary Jesosy mahita fa ny tena harena avy aminy tsy moyen matériel fa fahasoavana. Fahasoavana. Inona ilay fahasoavana? Meny anao fiadanana, meny anao fifaliana, meny anao fitsarana, lasa olona tsara toetra. Ny olona rehefa tena feno Andriamanitra dia mihoatra ny taham-pandeferany, mihoatra ny taham-pandeferany. Tsy dia re loatra ny feo miakatra, mety tsara izay ilay communion. Tsy dia kisikisitindava, tsy dia hitanao hoe mikitakita, miendra indretrarehetra satria tsara izay ilay communion. Dia rehefa izay ny zavatra mitranga dia azagaga ianao fa na iza dia mora mahita fity eny. Nisy fotoana izay nandeha tany Frantsa, mietsena ary fantatry manaraka eto le olona hipetrahanay ao Frantsa. Mandeha mietsena izay sy tany alahy dia tonga ao an-tsena izay olona hafa firenena le mpivarotra arabo, espaniola, ohatr'izany. Dia voajerena izay, mahafinaritra be mahita anao fa mazava entika be anao tiany ianao. Rehefa eritreretina raha-bagasy izany mahafantatra ny pasteranay ohatra. Fa any tsisy mahafantatra anao izany. Fa tena ny fahatsapana. Daniela izany efa feno be fa tsy ampy ny vola hividiananay mpania. Dia nanomeny le vazavavy mpania. Tia ho izy eto andry. Dia ataovy aho iny dia misetsireraka ohatr'izao ianao. Dia nampidirina tao letana. Hatramina mpanisy ny zavatra rehetra. Feno ny legioma sy ny henana dia nody. Dia eritrereto tonga eo amin'ilay boucherie. Tsy indray mandefa isaky ny tonga eo izay. Mahasilamanga ny maimaimpona. Tena tsy azonao zany zavatra teneko izany. Tsy any amin'ilay hoe zavatra homena ilay izy, fa ilay zavatra ilaina ara-potoana ilay izy. Ny tena harenany hoe tsy hoe manan-javatra maro ianao fa manana ny ilaina tonga amin'ny fotoanany ianao. Misy olona manana fara-manidina 5 nefa vaky ny lohany amin'ny 12 alina tsy isy fanjaitra ao an-tranony. Manitra izy izany satria tsy azo anjairana ny lohany avion-any. Zavatra iray ilaina ara-potoana no atao hoe harena hita maso eto ambony tany. Koa maninona koa moa fa rehefa omponao izao hoe ino n'ilay brikin'olona ry mitendrombohitra ry, brikeny mitendrombohitra, tsy mba sarotiny, tsy mba kisitina amin'ny zavatry ny tany izany. Fa izy Jesosy izao mandany ery, io tsy misy briky. Dia andana ilay briky io dia vao. Dia raha miteny ilay olona hoe atao inona dia izao fotsiny tenena misy raharaha ilan'ny tompony azy. Ohatr'izany zany Jesosy rehefa miasa. Dia nalaina tokoa dia vahana ilay briky. Dia izy briky ilay tangalatra misy raharaha ilan'ny tompony azy. Izany hoe tsika izany tokony hanana an'izany fo izany. Mpiandry fananany tsika fa tsisy tompony. Fa raha misy raharaha ilan'ny tompony azy ohatran'ilay briky eto aty fa ao ampiasaina. Briky tonga dia natsofotsy hoe eto aty fa ilaina. Dia iny le briky avy any dia tonga dia nitengenan'i Jesosy ny raminy teny Jerosalema fotsiny dia vita le izy dia naveriny. Tanareo misy zavatra tonga ara-potoana. Io fo io azazarina miraikitra eto tany izany. Tianao amin'ny anaranao daholy na sokatra olona eny an-tokotany ary mbola tianao soratana amin'ny anaranao. Avy aloha fotsiny ho any. Amen. Aza miraiki-po eto izany. Izany ina tonga Jesosy tsy mipetraka teto. Tsisy misoratra aminy. Na ny trano naovana fandraisana raha tsy manana akory izy. Aizany tianao naovana fandraisana. Androany ary amin'ny apôtra Bernard. Rapitso ary amin'ny Alexandre. Raha fakapitso any amin'ny Ivanina. Bazonao ve izany? Na ny trano andrianoloana ary tsisy tsy manatrano atoriany Jesosy. Tonga indray ny fotoana. Andeha misy ilan'ny fiara, briky. Dia iry dia voany eto misy briky ho fatotra. Mila ampiasaina fa mbola tsy nitengenan'olona mihitsy. Izany hoe briky tsy folaka. Fa raha fatengenan'ny olona malemy fanahy, folaka ho azy ifindra amin'ny toetrany hatramin'ny briky. Briky ara misy azy miova ny toetrany. Ny zavatra tsy azonao. Mba fantatra hoe fa izany briky mbola tsy nitengenan'olona izany. Mamolaka soavaly mora. Fa mamoraka briky ho tengenana hono.
toma be mihitsy reny boriky reny zay ohatrany hoe tsy dia tenanina zany tsy manantsaina ny boriky fa tonga dia mikika be fotsiny dia tsy mihetsika eo izy dia tsy mihetsika fa rehefa Jesosy ny teny hoe oeto aty satria malemy fanahy izy dia vonitengenan'le boriky tsy folaka dia nanaiky any amin'izay andehanany dia mba faly le boriky hoe ary mba vavozany androandroany zany a velatra daholo ny lamby eny an-dalana ny azo rehetrarehetra andehanana dia le boriky ohatra misesta kely hoe tena mbola tsy nisy ohatr'izao tamin'ny boriky rehetrarehetra nefa tsy fantany hoe tsy izy le izy fa le eo amboniny meny olona voninahitra alleluia ka ny olona maka ny voninahitr'Andriamanitra nefa Jesosy nanao zavatra etra dia ianao ohatr'izao dia tena boriky ianao boriky masika be paster Rodolphe alohantsika tsy hifamitaka fa meo an'le mitoetra eo amboniny ny voninahitra zato isan-jato ny amin'ny fahatsarana amin'ny zavatra hitra izay nataony satria izy ny mahavita an'izany za tsy mahavita ninninina raha misy mitondra ambavaka ka miseho vokatra aza mitoditodika aty miteny hoe mahery le pastera nampiasain'Andriamanitra aza mamandrika fa tsisy ninninina haiko fa mivavaka ohatranao ihany a dia sendra namaly Andriamanitra teo omena voninahitra ny anarany tsy mitehaka mafy be ho an'i Jesosy alleloia raha se navavaka hoe valy zavatra ohatr'izao mipoaka le ty ohatr'izao nanao an'izao Andriamanitra Jesosy reny atao ohatr'izao taranao Jesosy ah ianao zany avereny zay Jesosy ah ianao zany alleloia zany ny zavatra misy ka ny fitahian'Andriamanitra tsy le zavatra etreretiny saitsika hoe zavatra arena be fa rehefa miona aminao Andriamanitra dia ianao no vainy focus any aminao Andriamanitra fa tsy any amin'ny problème ianao no vainy ho fitahiny hitondra azy hitondra ny fanatrehana hitondra ny fahafenoana dia ny fitahian Jehovah mampanakarena ary tsy azo ny fisasarana ampian'izany mariteny natsapan'izany voatamy etra no vehivavy rehetra izy satria nitondra ny teny tonga nofo tao aminy Jakoba koa nafantatra an'izany dia izy no nitsodrano sy nita ary nibenira any Farao izay tena manana an' Jesosy no atao hoe voata manana an' Jesosy no voata manana teny velona ao anaty no hoe voata sy mitoetra ho tahina mandrakizay rehefa voata ny olona anankiray dia tsy ezaka sy arena fa ny fitahina no misarika arena nareo ve tsy mahita an'izany rehefa miditra ianao amina mpivarotra anankiray aorina ny fidiranao dia feno le olona tonga misy Jesosy eo anatinao dia raha ianao ve zany ny tena hoe iaina ao anatin'ny fahamarinana sy fahitsiana tsara satria izay no ahalalana fa zanak'Andriamanitra ianao dia ianao ve tsy ho tahian'Andriamanitra tsy ahita ny fitahian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisian Jesosy eo anatinao misy zavatra ilainao tena omen'Andriamanitra anao zany zany hoe mahavokatra be ho azy mitondra rena ho an'ny hafa ianao mitondra rena koa ianao ianao misy no aren'Andriamanitra mandehandeha fa aza mametraka fo amin'ny hoe hisongadina be eto ambony tany tsy fonenantsika ety ety tsy fonenantsika tsy janonetsika fa raha vo ianao manambe koa ny dia mijaly ny elana oeto satria tonga dia tsaroanao le Lamborghini eo tokotany tonga dia tsaroana be ary le tranoko renana satria zao non vo miala eto fotsiny ao dia za mamitoky anao fa raha niaina tamin'ny fahatsaranao ka ho any an-danitra izay volamena ny tehirizinao tany amin'ny banko ny pavé hitsakitsahanao eny an-dalam-pidiranao ny vavahadiny lanitra alleluia alleluia ka ny fitahian'Andriamanitra no mahatonga anao ahita fity amin'ny alalan'i Kristy ao anatinao mahita ny tanin'Andriamanitra sy mora miaina sy misitraka ny fanatrehana ny olona voata dia tsy misasatra sy miaina ao anaty toe-po ohatrany hoe miantehitra amin'ny zavatra materiela fa miantehitra amin'Andriamanitra tanteraka misitraka ny fahatsarany mandrakariva manina hoe misitraka ny fahatsarany mandrakariva ka ninninona misy ninninona tsisy tsy hoe tsy voata ianao fa raha ao Jesosy voata ianao dia solona anankiray tonga nisy fotoana averiko foana manana ny zavatra rehetra io olona eo andeha ho nipitan-dranomasina izy anao fandidiana amina miliara le vola ilaina amina miliara pastera tena zao lianako ary ohatran'izao lianako ohatr'izao tetiny nefa henoko mihitsy zany izy ohatrany hoe kay
sahidy amin'ny tenany no le vola ny hitako le vola ivoaka no mahatonga azy tena miketrona fa tsy le hoe asana do le hoe amoaka n'le miliara andeho any ivelany toy zao maintsy anazy zao ahy raha zaho any ohatranao na ny fananako rehetra ry ny avarotry nefa salama rehefa aveo dia tsy manina satria ny aina ambony noho ny arena rehetra raha zay ho mahatonga anao hitady an' Jesosy dia tsy afaka mahaly antsika izy satria ny fonao mbola miraikitra ary fa tsy nakany aminy fa ndao hitantara zavatra kely aminao zara ny momba an'i Jesosy taminy tsaraiko taminy niaritra ao anao izy io fangiry firiana iainanao io fa netiny teo amin'ny toeranao roa ny fotoana lasa tiako ianao hiavana aminy nanomboka nangano any ny ranomasina misy fotoana hoa tsy azo ny vadinao hidirana ny fiainanao fa tsy maintsy izy no afaka miditra ikarakaranao zany dolo aho zaitony ny fiainanay dia zany Kristy ao anatinay ny voalohany sy laram-pamena fa tsy ny zavatra rehetra irinay avy aminy raha isy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana aza manao ohatra ny baron fantatro zay tantaran'ny baron zay tantara efa ny tantaraiko ela baron natsoan'Andriamanitra fa tonga teto Madagasikara tantaran'io baron io tena zavatra nisy teto Madagasikara io baron tena anisany nanangana fiangonana be dia be amin'ireo friends ireo ao anatin'izany nefitsikema sy ireo fiangonana protestanta voalohany teto Madagasikara ireo dia inona ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy ao amin'ny fanjakana nitaingina soavaly baron tena tantara marina dia raha vao misy mouvement le soavaly zay manao ohatrany hoe dia ohatrany mandihy le soavaly dia ajanona dia angadiny ao tonga misy volamena dia ny volamena iny ny avaritrany anaovan'ny fiangonana tsaka ndray tanan'izay miaino dia io mamaly amin'ny baron foana naiza na oviana dia mamaly amin'ny baron foana io dia hitan'ny compagnie marseillais dia ozy izy le compagnie marseillaise vazaha alainay ianao fa doublenay ny tarifa ny karamanao loger nourri véhiculé anao mahazo kalesy tsy mitaingina soavaly tsony fa kalesy mihitsy nomenanao fa ianao dia tena tsapanay sy hitanay fa ianao no tena mpanatitra volamena be dia be to aminay amin'izay pepety ohatry vato ny angezany tena faly niady amin'izay baron satria tonga le andrava amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tonga le mieritreritra ao an-tsainy baron hoe tia ny fitahiana nefa le fitahiana le fahasoavanao amin'ny baron mahatonga le vokatra ahafahany mahita volamena foana tsaka any an-tanan'izay mandray tapa-kevitra zaka ny fakapanahy nandeha tany amin'ny fitahiany ivelany fanjakan'Andriamanitra baron maiky mba ho tafita kosako mba niala avy amin'ny anina vosana tonga dia kalesa tamin'izany le kaleka le tena mbola le ohatran'le anyreny baron nahazo trano nahazo kalesy etoana ny sakafo niankonana sy nydrehetrarehetra faly ery baron miasa fa zao ny zavatra ny trano mbola nisy alina izy tamin'ny voalohany fa nanomboka ny kely dia netsita loza le fahasoava zany io mahatonga izy mbola namaly mbola niany Andriamanitra sao dia hoe taitro baron dia miverina dia zao lasy baron tsisy tsony rehefa mandeha le fotoana kisiniany zao tontolo zao dia isindaiko rehefa tsy mamokatra ianao dia ndroasindreo baron dia rehefa ndroasiny baron mandeha nody naverina ny kalesa sy niany naverina teo amin'ny soavaly ka ery ambadika ery misy cellule de prière mandoalika ho amin'ny fiverenany baron vo maraina be nisy olona tonga tao amin'ny tempoly manatrika ny pipitra saromana lamba mainty be rofotra be tena tao dia taitra dolo zareo izy io fa niafina izy satria menatra dia teo amin'ny alitara teo izy no nitomany kotsa teo ambany teo dia taitra dolo zareo dia manosokafana le izy baron dia ty no hirany baron izy no nanoratra azy ary eo amin'ny FFPM le izy riraikove
kanefa tsy nahazo zay nahafa-po kanefa tsy nahazo izay nahafa-po iraiko feloa atraity izanakao ny fokodiama mozisy baro mamitaka mihitsy zao tontolo zao adiny fatelo mamitaka mihitsy zao tontolo zao de eritseritra hoe mamy no azo koa kanjo mangity ny mamidiama zay tena soka tsy tao ako izay tena sotsy de mozisy baro azadalainy sono reny fo e ko azabadalainy itsony rerifo ande mba hoendry hatramin'ny anio ademba hoendry atraminy toka tena tenany raha izy namerina hoe raiky feno andro riraiko feno atrainy izanakao ny fokodiama atrarala vitsamy de tamin'ty andino faefatra ty izy de nitsangana moramora andiara mifampitantana tamindreo sakaiza mpiara-manompo aminy sy ny staff rehetra ry jeso mofinaina ry jeso mofona sambatra ianao ao aminy dia sambatra raiky feno andro raiky feno atraity mizanakao afaka manontany amin'ny baron inareo ny tena atao hoe fitahina fefa tany izy naveriny Jesosy ho ao aminy dia izao ny zavatra nitranga rehefa vitsy zahiry zay dia niteny baron sy nitodika anjerin'ny namany rehetra mbola vonina ve nareo ny andray ahy teo izy rehetrarehetra vao tsy teo tsony ianao ny tao anatin'izay eritaona sy tapan'izay eritaona sy tapany eny dia very ny baron tsy nandeha lavitra be dia efa nivavaka ao anao zay dia izao no nataony baron Jesosy zao tontolo zao mety hanadio azy andao ahy zao tontolo zao koa
mety efa mivezivezy any anao zay nety fantatra fa very maina ny herim-poko. Fahadiniko fa tao aminao ihany tena nisy fiainana ary tao aminao ny tena nisy ny fitobahako satria enao mihitsy no ilaiko fa tsy ny zavatra rehetra. Dia izao ny zavatra nisy tomany baron natsapy baron ny lanja ny fitiavan'i Jesosy azy, natsapy baron lanja ny famindrapon'Andriamanitra taminy ka mbola nahatonga azy indray ho tafaverina teo amin'ny fanompony. Be tsy maraina n'indray very ny baron nitaingina soavaly sako raikitra andeha verina anao ny fanompony. Vao nangady volamena voalohany nanao ny nataony le soavaly. Alleluia. Zay no tena volamena ngeza indrindra azo ny hatramin'izay fotoana rehetra nanompony hatramin'izay. Ohatra ny tehiteny Jesosy hoe tsy any le izy baron fa ty amiko fafenona ho anao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Izy no torianay ary izy no ambaranay. Mahatsiaro an'ity tenin'ny apôtra Paoly ity zay ao amin'ny Romanina 9:25. Ary ho an'izay mahay mampahery anareo araky ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy araka ny fampisehoana ny zava-miafina izay voafina hatry ny fony fahagola ao anatinareo. Kristy iaino, Kristy itokio, Kristy itsoroy fa izy no tena fitahian'Andriamanitra ho anao. Halleluja, halleluja. Da tsika isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo misotra Jesosy ny amin'ny teninao androany. Voavaly zay fanontaniana tao am-ponay maneho sy manambara ny tena faniriana eo amin'ny fiainana atonga anay napahatsapana fahavoatazay manomboka androany. Tsy fantoko izay hoe izay zavatra rehetra azonay sy tany masonay ny fitahiana fa manjary lany andro izay satria raha mbola any amin'ireny ny fonay dia hitondra ny toetranay hialina ny afy reny, lasa intereny mampiombona, lasa hitady izay banga foana ao anaty ho fenony isan'andro. Motsy tahaka an'izao tontolo izao ihany fa izay mihamaniry fatratra ny anatombo eto amin'ity tany fandalovana ity zahay fa tsy izany izay ka. Zay efa novainao fo mananantoka ny fahafenonao ato anatinay fa Kristy ato anatinay fanantenana amin'ny voninahitra ary izy ny fahafenony zavatra rehetra ilaina. Tena voataza ay Jesosy manana anao mampianarana iompona aminao mandrakariva ary aina feno ny fanatrehanao amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao tsikiroso amin'ny fandarina manaraka dia aorianan'izay dia hitohitsika ao anatin'ny vavaka sy ny tsodrano. Alleluia. Misy faly ve eto androany? Faly be tsika e? Fivorian'ny mpanan-karena fantatrao hoe inona le arena. Alleluia. Tena hitako manan-karena daholo tsika androany ary manan-karena foana tsika miaraka amin'i Jesosy. Alleluia. Ya natateraka fanatitra tsika, natateraka fafolo-karena, sakrifisy zay rehetra ao am-ponao, le tena arena koa. Tsy hoe Jesosy esorina indray ao anaty akory. Dia tanterahantsika izany ampitiavana ampifaliana. Ao anatin'izany ihany koa no hanambarantsika ny fotoanantsika indray eto amin'ny asa fanompoana. Raha ampitso dia fandraisana fanasan'ny tompo eto manomboka amin'ny 7 maraina. Aorianan'izay dia misy araka ny efa nirasahana tamin'ny heriny ny batisa. Misy batisa izay ho tanterahana raha ampitso izay tanterahana eny Andoran'ny fotsy fa mialohan'izay nefa dia misy fiofanana izay atao eto ao aorianan'ny fotoam-bavaka dia misy fiofanana atao eto. Ho an'izay mbola tsy nisoratra anarana dia manatona ny pasteur mba hatsangana kely ny tanan'ny pasteur sandratra iny ny tanana iny dia manatona azy tsika. Afaka manatona azy tsika misoratra anarana dia ny fandaminana rehetrarehetra izay atao raha ampitso dia misy ihany koa ny fandaminana izay ho atao eo amin'ny ambasador dia mba
fampivory kely ny ambasador rehefa aveo a ny amin'izay fikarakarana sy zay tokony atao ao anatin'izany a sy izay pasteurs ihany koa. Zay ny fotoanantsika raha-pitso a ny batisa tanterahany eny Andorany fotsy a. Ny ankoatran'izay ny amin'ny herinandro a dia misy ny sekoly ho an'izay vaovao eto a, dia misy sekoly tanterahana eto amin'ny asa fanompoana, sekoly maimaim-poana fa tsy andoavam-bola isaky ny maraina latsinainy talata larobia etsy amin'ny super U Analakely etsy ambany etsy a deuxième étage. Dia latsinainy manokana manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora sasany ireo sekoly ireo a. Latsinainy manokana dia sekoly mpamahana olana. Sekoly mpamahana olana zany hoe tsy hoe mibata olana daholo ny tonga ao, fa raha manana olana ianao a dia ento ao, enta mavesatra ento ao. Dia avy eo a tsy entinao miverina intsony ilay enta mavesatra, fa rehefa tonga ao ianao dia menan'i Jesosy ianao a, tonga dia maivana be a, dia mitondran'i Jesosy mody indray a, fa ilay enta mavesatra tsy hoentinao intsony. Zay ilay sekoly mpamahana olana latsinainy maraina. Dia talata maraina kosa sekoly mpanasitranana. Tsy hôpitaly aho akory a, fa na fivorian'ny olona marary daholo, fa kanefa kosa nefany a rehefa atolotra ho an'i Jesosy ny fiainanao a dia sitrany ianao. Halleloja. Ny fahasalamana anisan'ny harena ihany koa a. Dia fotoana manokana hampahafantaran'ny tompo anao hoe izy ilay mpanasitrana, izy ilay fanasitranana, izy ilay harena, izy ilay ilainao a. Dia isaky ny talata zay alarobia manokana sekoly fanambiana toetra, amboarina ny toetrantsika isaky ny alarobia. Raha vao mbola misy manodidina antsika zany ka tafotoana amintsika dia mahamonjey alarobia, fa ianao zany ilay mila amboarina fa tsy ilay olona. Halleloja. Fa maninona ny olona tezitra aminao dia dika zany tsy ilay olona ny amboarina fa ianao. Dia ho antsika rehetrarehetra zay mila amboarina, minao fa antsika rehetra mila amboarina daholo. Rehefa mbola tsy tonga ny tompo dia misy amboarina foana. Dia larobia hariva ny fotoanantsika ao anatin'izay ny zoma moa eto ihany amin'ny 4 ora, dia ny sabotsy amin'ny 7 ora tahaka ny isan'andro. Misy ny radio FM 90.8 hvkl radio a, misy ihany koa ny hvkl events. Araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia tsara itsika manetry tena mamonjy fotoam-bavaka rehefa tena tsy afaka. Rehefa tena tsy afaka noho ny antony fantatrao ny antony a, ary fantatry ny tompo koa ilay antony a. Dia amin'izay tsika ny afaka manararaotra mijery an'ireny live ireny, na ihany koa amin'ny fotoana anankiray dia hiverenanao jerena ilay izy rehefa misy adinonao inona moa ilay tena nytenen'ny mpanompon'Andriamanitra teto, dia hiverenany ireny a. Tompontsoa pahasoavana ao antsika tsirairay avy ireny. Ndao tsika hitsangana ary, ndao hitsangana amin'ny mpanan-karena rehetrarehetra. Halleloja. Ary ilay mipetraka anga tsy manan-karena. Halleloja. Tenan'Andriamanitra tsika ndry. Jesosy injiro aty anoloana ny tananao ary. Ndao tsika hisaotra ny tompo. Raha io faly be zay e. Tena faly be zay satria nampianarinao zavatra ohatran'ny betabe ny zavatra mahazatra anay Andriamanitra fa androany zay dia sokafanao ny masom-panahinay. Misaotra tompo. Misaotra raha natanteraka zao fanatitra zao zay tsy hoe manantena retour fa manantena anao zay Jesosy. Ianao mihitsy ny ilainay a. Dia tahio ny tsirairay avy amin'ilay fitahim-panahy tsy takatry ny saina, amin'ilay fahasoavana tsy lanindritra. Dia ianao a hitany tsirairay zay nanatanteraka mifanatitra teto. Misy ihany koa ny mety tsy afaka nanao izany ianao mahalala. Ianao Andriamanitra tsy miangatra fa mitany rehetrarehetra. Tahio zay tsirairay tompo. Mbo voninahitry ny anaranao zay rehetra natao a, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy a. Voninahitry ny tompo. Halleloja. Halleloja. Mahazotoerana vetivety a alohan'ny sodrano. Misy fanontaniana anankiray adiniko mahakasika an'izay ihany hoe, pasteur, anisan'ny nahatongavan'i Jesosy anie mba hampanan-karenany mantry na mpahantrana izy mba hampanan-karenany maro. Dia ahoana ny momba an'iny pasteur? Zao no napetraky ny tompo atao-poko amalinan'izay fanontaniana izay. Tsy lava be izy, 2 minitra na 3 minitra raha faran'izay be indrindra dia metraka tsodranotsika. Ozy izy ny tompo hoe nahatongavany hony a, dia izay nampiavaka azy tamin'ny hafa rehetra teo anoloany ka nirahan'Andriamanitra. Azagaga ianao fa efa fataon'Andriamanitra ny mamorona fahafenona ao anaty fahafoanany, tsy mila hoentina mambavaka izany. Ilay vehivavy mpitondra tena dililo kely nameny ny volany
navarotra tena sady nalony trosa mbola nisy ny ainany lavalava fa ataon'Andriamanitra ny testamenta taloha fanasitrana efa nisy tany aloha fananganana maty Elia efa nampiasain'Andriamanitra reo karazana mirakla be dia be hitantsika anaty baiboly nisy nanao dia tsy izay ny nahatongavan'i Jesosy dia oza maintsy an'ilay olona ianao ve ho azy sura fa tamin'i Jesosy maty tany ambadika tany Jesosy maty alevina amin'ny fasana misy azy fa nandritra ny fotoana nandevenana azy talohany fotoana nandevenana azy nisy olona tsy nanambady fa nazo vady any ambadimbadika any dia nisy olona koa nety hoe nipoka tampoka ny aferany nefa mbola tsy maty akory Jesosy efa maty Jesosy rehefa avy eo nandeha tsara daholo ny fivelomany sy ny rehetrarehetra noho izany tsy maty ho an'izany izy satria tamin'ny nahafatesana azy nisy nanao fety sy nanapoka fera sy nahazo vola ihany tany ambadika tany fa ny nahafatesany dia nitondra ny fahotany zao tontolo izao ny amonjo ny olona ho afaka amin'ny faharatsiana rehetra ny andovan'ny olona fiainana mandrakizay ny ampiavana ny olona amin'ray izy ny lalana izy ny fahamarinana ary izy no fiainana fa tsy midika akory izany hoe tsy afaky ny anomeny zavatra rehetra ho anao izy rehefa hitany ny fanomezanao lanja ny fisiny ao anatinao sy ny prezansany ho ambony lavitra ny zavatra rehetra izay irinao avy aminy tsangano hoe ny tanan'izay mandeha noho izany voatay ianao rehefa manana an' Jesosy Kristy tsangano eo toerana misy ianao andao hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolosika saotranao izay Jesosy ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao izay miasa mahery eo amin'ny fiainanay tsy midika akory izany hoe tsy ilainay ny zavatra rehetra fa ianao mihitsy aloha ny zavatra rehetra ho anay satria baiboly dia ny tenin'Andriamanitra dia manambara mazava ny apôstôly Paoly hoe izay tsy niaro ny zanany latokana natolo ny amonjy antsika nomeny antsika tsy homeny maimaimpona miaraka amin'i Jesosy koa va ny zavatra rehetra dia zavely hifantoka amin'ny zavatra rehetra izay izay manaraka fa ataovy izay mifantoka hiazona amin'ny fiainana mandrakizay hijoro tsara ao amin'ny sitraponao tsy mametraka ny motivation anay amin'ny tany fa ny fiandran-dranay amin'ny famonjena sy ny fahasoavanao ho voatahiry ara-piombonina amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina dia misitraka ny fahatsaranao eny tontolo eny ampahitanao fity amin'ny lafim-piainanay ray manontolo mahita fiadanina eo mpanantanterana ny andraikitra sy ny adidy amandraranay satria ianao ny voalohany amin'ny zavatra rehetra Jesosy dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra fa raha mbola misy tontolo mankarary anay mampiasa sainanay mampananay amin'ity tany mandalo ity dia izay ny profo fa mbola tsy tanteraka raha-piombonana aminao ny ao anatinay androany arivo aoka tompo hiaina avy amin'ny fitahiana dia ianao ny tsirairay avy izay tonga eto dia aoka avy amin'izany hisitraka fanasitranana izy hisitraka lalana misokatra avy aminao indray izy hisitraka ny lala amin'ny fampahita-pity avy aminao izy dia aoka ho amoraina izay fahasarotana rehetra eo amin'ny fiainany ianao mahalala ny mpanomponao izay tonga eto Andriamanitra ary za tena mino fa rehefa ianao no miasa tsy misy masakana ary tsy misy marobaka amin'ny tananao rehefa vatom-fantsika ho amponay ny fanjakanao dia ho alalanao ny ambaninday ny taninay sy ny mombanay manontolo satria ianao nefa nampanantena fa rehefa ho amponay voa amin'ny fitiavana ka manjaka sy manapaka ao anatinay ianao mihitsy niditra tsehatra hikarakara ny mombanay ray manontolo tompo mba tahio nisam-piankonana tsirairay avy aminao ilay fitahiana lehibe izay iraketan'ny fony sy ny fitiavany dia oka ahita izy ny sandrinao aniny sy ny taninao mahagaga amin'izay zavatra tsara rehetra tokony ho azy eo amin'ny fiainany mba mitoem-panaraka an'Andriamanitra dia aoko tanteraka sy ho voatahiry amin'izany ny rehetra ho voninahitra ho mandehana fandroany arivo aza matahotra fa indro ny tanan'i Jehovah tsy fofa mahavotsy ary ny sofiny tsy lalon-dalovana famare hitany manjoanao fantany tsara hoe inona le vesatra ao anatinao satria anao manetry tena manome voninahitra azy eto androany izay manome voninahitra azy dia omeny voninahitra koa mandehana fa androany arivo zao kehitriny izao manonona tenim-panasitranana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy manonona tenim-panafahana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa izay tontolo mikorotana ho alamin'Andriamanitra izay tontolo mampitanondrika ampitrakanao izy
zay tontolo mahaverevitranao izy ny mpanolo-tsaina akaiky indrindra. Ahita ny ranomasina mena misokatra ianao ary ahita ny voninahitr'Andriamanitra hidina eo amin'ny fiainanao. Ny fankasitrahana eo aminao mandrakariva ary tsisy arobaka anao amin'ny tanany mandrakizay. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Mamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka nome anareo fiadanana. Ho an'ilay mitoetra amin'ny sisa fiandrianana mandrakizay eny ny voninahitra. Ilay tokana sady mendrika. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ho azy ny fiankofana mandrakizay. Fahatsarana mandrakizay. Ho azy ny famendrena mandrakizay. Tsisy afa-tsy izy dia izy irery ihany mandrakizay ny anaran'i Jesosy. Amen. Farany any vaovao alohan'ny izanantsika fahasoavana. Tena fotoana spesialy raha-pitso maraina hidirantsika ao anatina communion indray. Alalantsika ny zava-miafo ny fahalalana marina n'Andriamanitra ao anaty fiombonana. Tongava tao amin'ny havana mantsakaiza fa eo andalam-panokafana ny masom-panantsika sy ny fontsika hatrany Andriamanitra ao anatin'ny teny sy ny fanambarana. Raha misy zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, aza misarasala misoratra anarana manome voninahitra n'Andriamanitra fa misy taona be dia be reny vavolombelona avy aminao ijoroanao reny ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia toroteny vita manahitra ny hafa ihany koa anakaiky sy tian'Andriamanitra bebe kokoa. Fa kaivy Andriamanitra sady mikarakara ny fanahintsika, ny aintsika sy ny fiainantsika amin'ny ankapobeny ray manontolo ihany koa. Fantatr'Andriamanitra ny ianao matoa nataony nofo eto ambonin'ny tany, tsy ho avelany ianao potika anao ravatsy izany Andriamanitra, fa izy fotsiny tiana marina sy tiana pirofo eo amin'ny fiainanao ny asarobidi ny fitiavany sy ny fiombonany aminao ary ny fiainam-pananao ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetrarehetra izany. Mandana raha minaran'i Jesosy, zareo ny fahasoavana dia mifampitodia amin'ny olona roa sy telo akaikinao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Veloma tompoko, raha pitso maraina indray.